Mbola amin'izay vaovaon'ny toe-karena azy hatrany dia nisy andrano ny lohabary andasy no karakarainy ny syndicat indostria malagasy sy ny Friedrich Ebert Stiftung teny amin'ny Carlton Anosy. Anisan'ny noresana manokana ny momba ny LDIM na ny loi pour le développement industriel à Madagascar. Ny fampandrosoana dia tsy maintsy mandalo amin'ny indostria. Raha ny vinavina dia aroso amin'ny fivoriana ara-potoana ny parlemanta amin'ny volana Mai ny volavolan-dalàna mikasika ny loi sur le développement industriel à Madagascar LDIM izay lalàna mikasika ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara raha ny fanamariana izay noety ny syndicat industrie malagasy androany teny amin'ny Carlton. Raha jerevana roa ny tantara mbola tsy nisy zany lalàna ho an'ny industrie eto Madagasikara fa io zao ny voalohany lalàna momba ny industrie no Madagasikara. Fantantsika rehetra fa ny développement dia misy betsaka ny firenena nandalo tamin'izany dia tsy maintsy mandalo amin'ny industrie ka zay zavatra zay lalàna zay mieritrerentsika ho atao ary alohan'izay zavatra tsy mba misy zany ny lalàna mba mifantoka tsara anaovana ny industrie eto amintsika. Ny tempoka misongadina amin'io zavatra io ny voalohany indrindra aloha eo amin'ny lafiny hoe ny création d'entreprise eto Madagasikara. Eo koa eo amin'ny lafiny hoe ny fonds misy faritra faharoa zay zavatra lehibe mihitsy ndray hoe agence nationale pour le développement industriel, agence zany hoe mitantana ary koa mampirindra ireo sorodalana rehetra izay ataony amin'ny industrie. Ary faharoa le fonds national pour l'industrie à Madagascar io ndray ahafana zany mandray vola avy any ivelany ohatra hoe raha misy hoe dedikasa ataony zareo any ivelany hoe ampapiroborobo ny industrie eto Madagascar. Ny teo anivo ny SIM sy ny FES no nikarakara ny fionan'androany izay nahitana famelabelara-kevitra sy fanehoana ihany koa ny vokatry ny fanadihadiana ara-toe-karena momba ny volavolan-dalàna mikasika ny fampiroboroboana ny indostria. Ankoatr'ireo mpiantsehatra samihafa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny solotenan'ny ministeran'ny indostria dia nanotrona ity fionana androany ity ihany koa Andriamatoa Razafimily Constance filohan'ny voameran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola eo anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny questora ny anteny meran-doholona Andriamatoa Abdi Rasoul Mourad.